Aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tomposika. Amen. Alahady faharoa amin'ny volana Aprila ary alahady ihany koa hitondrana ambavaka ny sampana Dorikasy manerana ny sany FJKM. Mpandresy ny tompo. Andehantsika riavana hitsangana ame voninahitra ny tompo amin'ny alalan'ny Apokalipsy toko 5 ka ny 7 hatramin'ny 7. Apokalipsy toko 5 ny 7 hatramin'ny 7 araha ny hira fa 470 amin'ny 100. Rehefa hita dia irahantsika manonona izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary ny hira finamboavao sy tananao hoe ianao mendrika araka sy amako kasely fa voavony ianao ary ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny firenena rehetra sy samy hafa fiteny sy ny olona ary firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sotonao an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambony tany izy ary nahita sady nandreny fiainanjeloma manodidina ny seza fiandriana sy ny zava-mananaina ary misy andiarinana sy arivarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika angahery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aza sy voninahitra ary saotra ary zao zavatra rehetra izao na izay any an-danitra na izay ty ambony tany sy any ambany tany na izay any an-dranomasina zavatra rehetra manana dia rehetra samy manao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandriana sy ho an'ny zanak'olona ny saotra sy ny aza sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen ary ny olona dia mihoaka ka navavaka. Amen. Alleluia.
Mbola amin'ny alalan'ny mivavaka isika ry havana. Endrika ho anao tokoa ny dera sy ny laza, ny saotra ry Andriamanitra iray, no ny fitiavanao sy ny fitantananao ny fiainanay. Misaotranao ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ilay zanak'ondry novonoina, nitondra fandresena ho anay. Misaotranao izahay fa navoakanao tamin'ny fitahiana mahatretrika izahay, ka tsy nateny tsy nalohabava ny fahafatesana no ny herinao tsy toa. Izany indrindra no mahatonga anay tsiraray tonga eto ankehitriny manome voninahitra ny anaranao, satria fantatray fa mbola te hampandresy anay ianao. Ary izao fanompoana tanterahana izao, antenainay fa rehefa manambara ny sitraponao ianao, dia tafahoana aminao izay amin'ny alalan'ny teninao, dia mahita ny famirapiratany ny voninahitrao, mahita ny fandresenao Andriamanitra, ka mahatraka izay amin'ny zavatra rehetra. Ary vonina mandrakariva izay ho fianarana amin'ny asa tsara, aneo fahendrena eo anatrehanao Andriamanitra. Ataonay voninahitra ny anaranao ary izao fanompoana izao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Amen. Ka hipetraka ny fiangonana. Eno empanajana ry havana sady eritrereto tsara ny teny manambara sitrapon'Andriamanitra ho antsika ny amin'izao alahady maraina izao. Fa hoy ny soratra masina, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehony tenanao ho fianarana amin'ny asa tsara, indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalana Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny fahavolotena ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ny hira fa 270 ny andiny no faharoa sy ny fahatelo. Zany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsiaro tsy tanteraka isika. Ny sitrapon'Andriamanitra nampianatra antsika fa isika dia natao fianarana ny amin'ny zavatra rehetra, ary nampianatra antsika ihany koa ny andehanantsika ny amin'izany hoe fahatahorana n'Andriamanitra izany. Indrisy anefa fa tsy tanteraka isika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Andehantsika hivavaka hiaiky ny fahotantsika ary anaraka izao vavaka fifonana izao. Aoriana ny vavaka fifonana ny hira fanampy ny fahavalo ka ny andino voalohany sy faharoa. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondramponao. Mbola mibitsika aminay mandrakariva ianao, ny amin'izay lalana tokony hozoranay sy ny amin'izay rehetra tokony ho tanterahanay. Ianao Andriamanitra ny antso anay mba hahatonga anay aneo ny fahendrenao Andriamanitra, endriky ny fahendrenao izahay. Indraindray nefa Tompo, tsy mba hainay ny maneo ny mahafahendrenao Andriamanitra anay tsirairay. Indraindray izahay dia toa ratsy ny tantaratra ety amin'ny fiainanay,
Ary indraindray ihany koa izay toy izay tianay ihany ny tanteranay, izay eritreritra ihany nataonay, fa tsy mba mandeha amin'ny fahatahorana anao izay Tompo. Ary indraindray dia mizotra amin'ny fahadalàna hanikaloza noho ny seho teo amin'ny fiainanay. Mampidi-doza tokoa Tompo, raha toka izahay tsy mandeha amin'ny fahendrenao, ka izany no anatonanay ankehitriny, manatona anao amin'ny fo mangorakoraka sy torotoro izay, no ny lasanay feno adalàna, no ny fomba fijerinay indraindray toa tsy misy fahendrena, indraindray ny fiteninay toa tsy matahotra anao Andriamanitra, indraindray ny alehanay sy izay rehetra raisy ny tananay toa tsy misy fahendrena, fa toa fahadalan'olombelona no mandrakotra izany. Izany no anatonanay anao ankehitriny, mifona izay Tompo, mamelany elokay, mamindra-fo aminay. Ny fananao masina izay nomenao no angatanay ny amin'izao sisa izao, hitarika anay mba ho tena fianarana ny amin'ny zavatra rehetra izay, mba ho tena asehonay fa olona mendrika eo anatrehanao Andriamanitra izay, ka andeha amin'ny fahendrenao izay rehetra ataonay, ka tsy izay tianay sy izay eritreretinay no atao, fa izay baikonao Andriamanitra, satria anao Andriamanitra endry, ary izany fahendrenao anatinao izany no irinay toetra ty anatinay ny amin'izao sisa izao. Ary ho fandresenao Jesosy Kristy no antenainay andreseny ny fakapanahy sy ny ota rehetra izay mety nambabanay fa izay. Ary dia matoky izay fa ho saina vaovao, fanahy vaovao no omena ho anay ny amin'izao sisa izao. Ary dia mankasitraka anao izay ry Jesosy Kristy mpamela heliko. Amen. Tamin'ny fotsika ravana no nieketsika ny fahotantsika teo anatrehan'Andriamanitra
matoky sy marina izy dia mamela ny helokitsika. Nitsangana ary andray famelan-keloka azy atolotro ny tompo atsika. Aorianan'izao teny famelan-keloka izao dia ny hira fa 730 ny 9 sy ny 3. Fa hoy ny soratra masina, izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra naniraka ny zanany latokana tonga tetỳ amin'izao tontolo izao mba hamelomana atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kely isika dia maty Kristy hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra no nampiseho ny fitiavany atsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Izany no ilazaina hoe voavelany helokareo no ny anarany masina. Aleluia, amidy rano tombo. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasary no faotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova efa ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Zay voavela heloka ry havana dia tsy menatra manambara ny finoany. Andehary ny fanekempinoana apôstôlika no iarahantsika manonona manao hoe: Minan'Andriamanitra ray sy tompanao lanitra sy ny tany ary minan' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay tolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka malika iziny nitsara napaponto Pilato nombora tamin'ny azo fijaliana maty analevo nidina tany fiainantsika nitsanaka tamaty tamin'ny andro fahatelo miakatra amin'ny lanitra mipetraka avan'Andriamanitra ray soa avy any hoe finitsara velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsangana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Ny fiangonana no mipetraka fa ny sampana Dorcas kosa anatanteraka ny anjara irany ary aoriana ny iran'ny sampana Dorcas no anambarana ny asan'ny fiangonana. Aleluia,
fiadanana ho anareo. Jaona 2020. Ampifaliana ry havana no miara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny sampana Dorcas no natratrarantsika izao alahadin'ny sampana Dorcas izao amin'ity taona 2024 dia avitsika ity. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo asa vita ny tarihan'ny fanahy masina antsika. Tanteraka soamantsara ny jobily fisotrondro nohon'ny Dramatora zanak'olona Milson Saoly mpandrara Dorcas izay namarana ny asany tamin'ny nahatalevo ny Jamaika ny akany Derazy. Talevo avao no tapaky ny komity foibe ny vory ny volana Novambra 2024 lasa teo. Ramatoa Ranay Harivelo Miarisoa Tantely. Namita ny toeram-pidiovana ho azy menakavy ny sampana izay nandraisan'ireo synode apartany 7 anjara. Totosa ireo fampifanana, fampianarana samihafa no tanterahana isaky ny lasitselatra sy ny fitsidia apartany. Namangy ireo voafonjateny an-tanimora isika ny 7 Marsa taona 2024 nanamariantsika ny andron'ny vehivavy. Ankoatr'ireo seho maro samihafa sy ny vakodrazana. Tsy ireo voavavy voafonja ihany no notolorana sakafo sy akanjo, fa teo ihany koa ireo tena marefo, lehilahy sy ireo zaza tsy ampy-taona. Ny asa moa dia notarihan-Dramatoa vadin'ny filohan'ny FJKM sy ireo mpiara-miasa amintsika Dorcas. Isaorana isika rehetra tamin'ny fahavitriana, tamin'ny fifanohanana fandraisana anjara tamin'izany asa izany. Isaorana isika rehetra sy ny isaky ny synode apartany, ny isam-pitandremana, ny Dorcas tsirairay avy isam-batan'olona tamin'ny fiombonana rehetra, tamin'ny asa, ny adidy, ary nirakitra izay fanaontsika isaky ny alahadin'ny sampana Dorcas. Hery lehibe ho an'ny sampana Dorcas foibe ireny amin'ny fanantontosana ny asa. Andriamanitra tompo ny arena sy ny fahasoavana amaly fitiatsika. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana 12 ny 520. Ho ambinin'Andriamanitra hatrany isika ry havana ka anana fanahy mazoto. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahaonona tena. Timoty 2:1-7. Manentana antsika rehetra amin'ny fanatrehana ny fionambe nasionaly ho tanterahana any amin'ny synode apartany larina 20 ao Fianaratsoa ny 7, 8, 9 Aogositra ialohavan'ny komity foibe ny 5 sy ny 9 Aogositra. Nampita vaovao moa ny komity fandraisam-bahiny fa 504 ariary isan'andro isan'alina ny saran'ny trano iombonana EPP sekoly samihafa. 5,000 ariary isan-kalina kosa mikodoro ka eny amin'ny FJKM Taranindolo no mamantana ary isy anatitra eny amin'ny toerana nasita isika avy eo. Raha mila fanazavana fanampina mahakasika izany trano ivatanana izany dia miantso ireo tompony andraikitra, pastera Vonjy, lahara-pifandraisana 034 68 317 25 na pastera Zo 034 63 930 50. Mandritra ny fionambe moa dia isy ny fifaninanana vakodrazana izay tena manamarika ny isam-paritra. Ary isy koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena, foot à 7 sy baskety. Solotena ray isaky ny synode apartany no andray anjara amin'ny fifaninanana. Samy mitondra-mbavaka izany fotoana izany isika, ho efa sy ho tontosa soamantsara, ho voninahitr'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fiadanana ho anareo amin'ny anaran'ny Dorcas foibe. Ireto indray ry havana ny daty ionantsika manaraka. Ny 7 Mey, lasitselatra manaraka eny amin'ny synode apartany Atsimo, laharana 12, FJKM Imery Manjaka. Ny roa Jolay 2024 kosa eny amin'ny FJKM Ambotately isika, synode apartany laharana 12. Amaranana izao afatra izao ry havana dia indro ny tatitry ny rakitra rodorody fanaontsika izay nanaovana ny tamboho. Ny Novambra 2024 ka hatramin'ny 2020 sy 20 volana metsika dia nahangona 2,390,000 ariary. Io dia nampiasaina ny fototra vodivato izay efa vita dia eo amin'ny 2 metatra eo ny biriky. Ny vola azo nandritra ny lasitselatra nanomboka Jolay 2025
ka hatramin'ny 2026 dia 2 392 600 izay amitana ny kanivô sy ny voahandrano izay mampirodana matetika an'io tamboho io satria kely ny fivoahandrano dia mankasitraka atsika tamin'ny fifandraisana anjara. Mirary soa dia ombany Jesosy avita soa ny asa rehetra isika sampana Dorkasy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga fotoana ny tenin'Andriamanitra tsika zao ry havana. Ilaharakira 7:30 sy ny 4 dia sangana ireo taribavaka sy hamaky ny soratra masina. Vavakantsika ry havana, ry iranay izay anan-danitra endreny afalian'ny fonay raha afaka handre ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Koa mangataka aminao mandrakariva izahay Tompo, aza vao ny fosy fanahy izay anananay, ahaizanay mamaky tsara ny teninao ary anananay fo mahay manetry tena ihany koa handray ny sitraponao Andriamanitra. Ary mitalao any mpanomponao izay irahanao ampaheranay amin'ity anio ity, ny teninao velona ane Jesosy no ambara aminay ka hahatonga anay hanana fahazavanaina raha makivaky indray aty herinandro vaovao ity. Dia tononay zany vavaka zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Tokony oabolana 4:10 ndio resitsika amin'ny 1 zany dia atsahatra eo amin'ny 1:10. Oabolana 4:10 hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra amin'ny Jehova, ary mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavan'ny adala misy tsorakazo ny fiavinavonana, fa ny molotry ny endry miaro ny tenany. Ho toizantsika ny famakiana ny teny misoratra masina. Filazantsara araka ny Luka 9 raisina amin'ny 7:17 ka hatratra hatramin'ny 7:20. Luka 9 7:17 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nasitrana azy akory. Dia nakao ivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandahy izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka ka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy,
nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovotra izy ka nakeo aminy sady niankohaka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izany. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina araka ny voasoratra amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko 5. Jaona voalohany toko 5 andiny 4 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ray masina, mana-masina anay amin'ny fahamarina, ny teninao ny fahamarina. Amen. Ny hira laharana faharaika sy 307 no ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny hanambarana ny tenin'Andriamanitra. Toerana ny fiangonana. Ry havana, ampitomboana ho anareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha ny boky oabolana toko 7:1 no isokatra eo anoloantsika efa hanovakina tamintsika teo izany. Averintsika izany andiny voalohany izany manao hoe ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Amen. Mianika tsara tsika izao anatin'ny vanim-potoana liturjika amin'ny Paska ary iainantsika amin'ity alahady izay tondranam-bavaka ny sampana Dorcas manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Izay irosontsika hatrany manatanteraka an'ireo solotrasantsika anatrarana ny vina izay efa naroso. Koa andeha ny boky oabolana arak'izay voavolaza teo no andraisantsika ny 4 ifampairezantsika miaraka amin'ny fiangonana manontolo. Antsoina hoe boky ny fahendrena izy ity, noho izy ireo mirakitra, ny angotsoratra, mikendry, ampifandray ny fiainana andavanandro ny olona sy ny fivavahany. Afatra ho antsika vehivavy izay vao avy nandray ny 4 ny Paska hoe mpandresy ny tompontsika ary. Araka ny oabolana toko 7:1 teny hoe mijoroa ho fianarana ho an'ny olona rehetra. Araka ny tapany voalohany, mijoroa ho fianarana ho an'ny olona rehetra fa endrika ny fahendren'Andriamanitra isika vehivavy. Hoy izany andiny voalohany, tapany voalohany izany hoe ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony. Voalaza fa fantatra loatra ny fanajan'ny mpanoradalàna ny fahendrena, indrindra taorian'ny fahababoana ka satriny anao azy ho toy ny olombelona mba hanome sehatra avo bebe kokoa, dia vehivavy eto no raisina anehoana ny toetra ny fahendrena. Lasa olon'ny fanovozan-kevitra zany tsika vehivavy. Izany hoe raha hitady ny hevitra ny amin'ny fahendrena na fahadalàna dia azo raisina avy amin'ny toetra sy ny fiainan'ny vehivavy zany. Mandehany zany sika
na maneho fahatalana na maneho ny fahendrena. Ny fahendren'ny vehivavy no anaovany tranony. Zany koa no andikany ny dika teny hafa azy. Aseho toy ny vehivavy tompotrano manangana ny fahendrena eto. Rehefa resahantsika ny hoe manangana, avy hatrany dia Andriamanitra ilay tompony hevitra faratampony amin'ny fananganana na fanaovana na fanorenana no tonga ao an-tsaina. Ary izany hevitra izany dia tsy misaraka amin'ny hoe Andriamanitra mahary. Izay natsangan'Andriamanitra ihany mantsy no mahakendry ny antony fananganana ary maharitra mandrakizay. Ny fahendren'ny vehivavy eto dia maneho ny fahendren'Andriamanitra, dia ilay fahendrena mpandray anjara ao amin'ny asa-pahariana, izany hoe manorina mba haharitra. Izany zany ry havana no ilazana fa ny fahendrena dia toy ny loharan'ny fiainana ambony dia ambony, isitrahana ny tombotsoa rehetra avy amin'izany, miaro amin'ny ratsy sy ny fahafatesana. Ka ny vehivavy manangana dia vehivavy mampiseho ny herin'Andriamanitra mampiasa ny osa, mampiasa ny marefo mba hanome voninahitra azy. Tafiditra ao anatin'ireny ny fahatsara-tarehy, ny fahamalinana, ny fahakingana, ny herim-po, ampiny ny fahadiovam-piainana sy finoana. Dia ireo mahizy azy antsika vehivavy kristianina izany. Amin'ireo rehetra ananantsika ireo dia ataon'Andriamanitra ho fiasan'ny herin'ny manangana isika, herin'ny manorina ary mafy ao amin'ny tokantrano, eo amin'ny taranaka, eo amin'ny firenena mihitsy aza. Raha tokan-joro ho fianarana ho an'ny hafa. Ry vehivavy kristianina, sampana Dorkasy, noho ny amin'ny tompontsika mpandresy ary dia tsy misalasala sika mijoro ho fianarana ho an'ny olona rehetra, satria ny finoantsika no ahitantsika ny tana maherin'Andriamanitra miasa eo amin'izay rehetra hijorontsika. Hitantsika izany araka ny lioka toko 9 izay nivakiana teo ny 7:7 hatramin'ny 8:7, milaza ny amin'ilay vehivavy izay naraha 12 taona ny sisika noho ny finoany mba hikasika ny somotra aviavin-damba ny tompo. Amin'izany dia lasa fisehoan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra ihany koa isika. Ary fisehoan'ny herin'Andriamanitra dia izao mazava tsy mba voafitaka ho alain'ny fiarahamonina tahakantsika amin'ny toetra rehetra, amin'ny fomba fiasantsika mitsimbona amin'ny mpiarahamonina, amin'ny fanaovana asa fiantrana. Lasa mahavita zavatra mahagaga tsika rehefa ny herin'Andriamanitra, ary ny tompo dia tsy misalasala manafy an'io hery io ho atsika rehefa tena mino isika. Aoka atsika tsy salasalany amin'izany, satria ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no nampiharihary ny toerantsika vehivavy. Kristy no nanatratra ny fahamendrehantsika. Izay ilay hafatra niraisina tao aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Dia aoka ho tsaroantsika ihany koa fa vao ny andony fiainan'ny fiangonana kristianina dia nanasongadana ny toerana sy ny anjara asa amin'ny vehivavy maro izany. Hita izany amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:5-7, ary any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:9-30, isan'izany Dorkasy. Vehivavy tsotra izy, fa navita nanova fiarahamonina no ny asa ny vitany tamin'ny finoany. Dia tsy misy mahasakana an'izany rehefa ny fanamasina no miasa ao anatintsika. Fa manaraka izany, araka ny tapany faharoa dia izao, mijoroa fianarana ho an'ny olona rehetra, fa mampidi-doza ny vehivavy raha tsy misy fahendrena. Izany hoe le tsika vehivavy mihitsy mampidi-doza, le maha-vehivavy mihitsy rehefa tsy misy fahendrena. Hoy ny soratra masina hoe, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany,
adika koa hoe ny fahadalan'ny vehivavy no mandravany tranony. Ny fahadalana eto dia ilazana fotsy misy an'Andriamanitra, saina tsy misy fieritreretana, tsy misy fahendrena, tsy mijoro amin'izay efa nanaovan'Andriamanitra azy, sady tsy afaka manangana no tsy mampaharitra ny fanorenana efa misy, mandrava izay efa naorony fahendrena koa azy. Mampidi-doza satria fandravana ny faharian'Andriamanitra, satria voalaza hoe le fahendren'Andriamanitra mahary mihitsy no nomena. Manda tsy manaiky aina izany faharian'Andriamanitra vaovao zany, ary ny anambaran'ny ohabolana toko 7 andininy 17-20 azy dia hoe lala tsara pahafatesana, zay le fahadalana zay, le tsy fahalalana n'Andriamanitra, satria miala amin'izany. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny atao, tsy tafiditra ao anatin'ny drafitra ny fanorenana. Dia oharina amin'ny vehivavy mandrava izay efa naorina, satria tsy ampy ny fisainana, tsy mba malina, tsy malala tenin'Andriamanitra, tsy malala ny Kristy. Mampidi-doza ihany koa, satria manangolony tsy mahafehtena, tsy mahatsinjo ny farany. Ary io na lehilahy io, na mety ho vehivavy namana, mety ho tafiditra anatin'izay, dia tonga mamoehitra tokantrano, mamoehitra fiarahamonina. Izany ny fahadalana rehefa tsisy fahendrena ao amin'ny vehivavy, izany ny faharavana misy raha vatra amin'ny firenena ary, satria tsy manorina taranaka vanona fa mandrodana, mandrava aza dia mampitombo taranaka tsy vanona ihany koa etsy an-daniny, manan-karena fa tsy mahay mitantana. Fahadalana ny tsy finoana ny fahendren'Andriamanitra voambaro amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, satria tsy mibebaka dia mandrodana ihany izay efa naorin'Andriamanitra, dia ilay fiainana mandrakizay. Amin'izany rehetra izany dia mampalahelo, satria ilay vehivavy izay lazaina hoe aina na ilay velona, izay no dikany teny hoe Eva, ilay mandresy fahafatesana satria miantoka amin'ny faharenan'ny taranaka. Izany eny isika ilay mandresy fahavalo ifandovana. Genesis 7:15. Rehefa nilatsaka ny teny hoe vovoka ianao ka hody vovoka, fa izao kosa talohan'izay dia efa navoamara hoe avy amin'ny taranaky ny vehivavy no andresy an'ilay fahavalo. Dia ilay vehivavy natao loharan'ny aina zany no lasa tonga loharano mpandravana indray, ary izay no mahaloza azy tena mandrava. Tsika no natao loharano andresy ilay fahavalo ifandovana, satria izao ny fahafatesana maka fa misy koa ny teraka avy amin'ny vehivavy. Amin'izao vanim-taona litorjika amin'ny pasika izao ary dia taonitsika vehivavy andiny teny eo anoloan'ny lanja izay omen'Andriamanitra antsika hoe isika no fanovozan-kevitra ho an'ny olona rehetra ny amin'ny atao hoe fahendrena. Ndeha itsika namafy ny fanoloran-tenantsika ny Jesosy Tompo, ilay mpandresy ary ilay mahay mampandresy antsika koa. Heverina fa sika vehivavy isika sampana Dorcas dia afaka hijoro tsara ho fianarana ho an'ny hafa, ary ilainy izany. Mahantra an'izany ny fiarahamonina iainantsika ankehitriny. Ho fianarana ho an'ny hafa sika amin'ny fanehoana ny fahendren'Andriamanitra manangana, ho fiasan'ny herin'Andriamanitra manavao. Ary izany dia mainga eo amin'ny tenantsika hita eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina. Ndeha ho alavirintsika ny fanehoana fandravan'ny fahadalana izay mampidi-doza. Araroty ary izao aladin'ny sampana Dorcas izao, hanaovana dingana vaovao indray, handrosoana sy velarana amin'ny tena mahisy azy atsika. Iankina ny zavatra lehibe sika vehivavy, koa mahereza ary aoka ho taridana ao antsika hatrany ny fahendren'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teny mamy dia mamy nomenao anay tamin'ity anio ity,
izay mampatsay anay fa izahay vehivavy dia tokony ho joro ho fianarana ho andrehetra satria endriky ny fahendrenao Andriamanitra izahay. Ary tsy vitan'izany fa nampitandremana ihany koa izahay fa raha tsy manam-pahendrena dia mampididoza ny vehivavy. Tompo, misaotra indrindrany amin'izany teninao izany ka dia avaoziny ny fanoloran-tenanay amin'ity anio ity mba ho vehivavy, tsy vehivavy ihany fa vehivavy Dorcas, hijoro ho fianarana ho an'ny olona rehetra ka haneo amin'izay rehetra atao tsy izay tenenina fa endriky ny fahendrenao Andriamanitra tokoa izahay, ary miezaka mandrakariva ny hanovo fahendrena avy aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teninao ahafanay mizara izana amin'ny hafa ka tsy ho izahay vehivavy Dorcas mihitsy no ampididoza ny manodidina anay. Dia apetraka fiainam-pelantananao niezaka rehetrarehetra izay tanterahan'ny tsirairay avy eo ambany fitarian'ny fanahy masina mba tonga ny fiavaozanay tsy amin'ity alady nasionaly ity ihany fa amin'ny androm-piainanay isan'andro. Ary tsy ho an'ny vehivavy rery ihany izany tonom-bavaka izany fa ho an'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Amin'izao alady nasionaly ny sampana Dorcas izao Tompo dia miantahantaninao izahay mitondra mbavaka ny sampana ny amitetikasa maro samihafa izay efa nikinasa indrindrandrindra fa ny fionam-be izay ho tanterahana amin'ny volana Aogositra ho avy izao any Fianaratsoa dia mitondra mbavaka andreo rahavavinay ny synodam-paritany 520 izay handray an'izany fionam-be izany. Ianao Andriamanitra ny ampirasaina azy ireo hanome fahendrena ahafahana mandrindra ny zavatra rehetrarehetra eo ambany fitarian'ny Braun Dorcas Fohibe. Dia mahatsara mbavaka ny synodam-paritany ihany koa izay tarian'ny président synodaly ny amin'ny fiatrenan'izany fionam-be ny sampana izany. Tsorony ambavaka ihany koa Tompo ny vehivavy rehetrarehetra amin'ity anio ity, ny renim-pianakaviana, ny zanaka, ny rahavavy manoloana ny fiainana izay atrehana, ao ny mananasa, ao ny tsy mananasa, fa ny zavatra iombonana dia ny hoe miezaka mijoro ny vehivavy, miezaka mizaka ny vehivavy, ary be dia be ny zavatra mavesatra manahirana izay tsy maintsy ekena amin'izao fiainana izao. Atan'izao Tompo, atodio aminao Jesosy Kristy Tompo ilay mpandresy irery ihany ka tonga ny vehivavy tena ho feno fahendrena tokoa ane, ka na ny kely na ny lehibe na ny lahy na ny vavy na iza ny fanerasera aminay dia atsapa ny fahendrena izay manana anao Jesosy Kristy mitaridalana azy eo amin'ny fiainany. Misaotra anao ihany koa izahay raha afaka mitondram-bavaka ny fiangonana izay misy anay dia ny FJKM izany. Entinay ambavaka Tompo ny synodam-paritany tsirairay avy, indrindrandrindra fa ny foibe FJKM izay manomana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe izay ho tanterahina afaka andro vitsivitsy. Ianao Andriamanitra ne hanome hery, fahasalamana, fahendrena ny Braun mpiandraikitra foibe izay hitarika an'izany fivorizana indrindrandrindra fa ny filohan'ny FJKM. Ary mahatsara mbavaka ny kristianina rehetrarehetra miombona amin'izany fiangonana izany izahay mba ho saina iray sy vava iray amin'ny fiarana amin'ny joro vavolombelona amin'ny toerana sy ny sehatra rehetra izay misy anay. Tsorany ambavaka mandrakariva ihany koa ny firenenay. Ianao Andriamanitra ilay tompon'ny fahendrena, ilay fahendrena ny asa manan-kera amin'ireo izay efa napetraka hitarika anay amin'izao fanavaozana izao mba tena hiavao amin'ny fahatsarana tokoa ane Tompo ity firenenay ity ka ho afaka amin'ny fahantrana ka tena handroso tokoa ane fa tsy ho amin'ny fiemorana itsony. Tompo, maro ny zavatra izay tiany ho tononony eto anatrehanao fa fantatray na mbola tsy miloha-bava azy izahay efa voaomana ny anjarany tsirairay avy ka dia velarinay ny tananay andraisanay ny valim-bavaka ho anay tsirairay ary soranay anao sahady ny fiainonao anay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay ilay mampianatra anay hivavaka manao hoe Sim.
amarana ny fampompivavahana sika ry havana andeha hitsangana anao ny hira larana 770 ka ny andiny no voalohany azy sy ny fahaefatra. Sonitsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandron lehibe hiala amin'ny maty, tondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ry hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Asa hoterana arsika. Ho azy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina